Anio Alarobia fahavalo amby roapolo ny volana Janoary taona enina amby roapolo sy roa arivo. Evanjely Masina nosoratan'i Masina Marka nalaina tao amin'ny toko fahaefatra andininy voalohany hatramin'ny faharoapolo. Niainga hamafy ny mpamafy. Tamin'izany andro izany i Jesoa nampianatra teo amoron-dranomasina ka nisy vahoaka be nitangorona teo aminy. Izy moa niakatra nipetraka teo an-tsambo kely teo ambonin'ny ranomasina, ny vahoaka rehetra kosa teny amoron-dranomasina, ary nampianatra azy zavatra maro tamin'ny fanoharana izy ka nilaza tamin'ny fampianarany hoe miaino indro niainga hamafy ny mpamafy, ka noho ny namafy izy ny sasany latsaka teny amoron-dalana dia tonga ny voro-manidina ka nitsindroka azy, ny sasany latsaka tamin'ny tany be vato sy marivo nofo ka nitsemboka vetivety satria tsy nisy tany lalina, fa noho ny posaka ny masoandro sady nasian'ny andro izy no tsy latsa-paka ka maina. Ny sasany latsaka tany anaty tsilo ary nitombo ny tsilo ka nangeja azy dia tsy namoy izy, ary ny sasany latsaka tamin'ny tany tsara dia naniry sy nitombo ary namoy, ka ny sasany avo 30 eny, ny sasany avo enim-polo eny, ny sasany avo 100 eny. Ary hoy izy izay manan-tsofina iainona aoka iaino. Noho ny efa nitokana izy dia nanontany azy ny amin'ny fanoharana ireo momba azy mbamin'ny 12 lahy. Ary hoy izy taminy, ianareo no nomena alalan'ny zava-miafina amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa amindry zareo any ivelany kosa ny zavatra rehetra dia natao tamin'ny fanoharana mba ahita maso izy fa tsy ahalala, ary andre sofina fa tsy ahafantatra. Fandrao hibebaka izy ka avela ny elona. Dia hoy izy, tsy azonareo va izany fanoharana izany? Koa ataonareo ahoana ary no fahalalan'ny fanoharana rehetra? Ny mpamafy dia mamafy ny teny. Ireo eny amoron-dalana dia ny olona izay hamafazana ny teny. Fa raha vao nandray izy dia tonga isatana ka nanesotra ny tenin'ny voafafy tao ambony. Toy izany koa ireo mandray ny vo tamin'ny tany be vato, noho izay vao mandray ny teny dia nandray azy an-kafaliana, nefa tsy miorim-paka ao anatiny izy ka tsy maharitra ela. Fa noho ny tonga ny fahoriana sy ny fanenjehana noho ny teny dia tafitohina miaraka amin'izay izy. Ireo mandray ny vo ao anatin'ny tsilo noho izay miaino ny teny, fa ny fiahiana izao fiainana izao sy ny fitaky ny harena mbamin'ny fanirian-javatra hafa dia miditra mamono ny teny ka tonga tsy namoy izy. Ary ireo mandray ny vo amin'ny tany lonaka noho izay sady miaino ny teny no mandray azy ka namoy. Ny sasany avo 30 eny, ny sasany enim-polo eny, ary ny sasany 100 eny. Izany ary ny tenin'ny Tompo, miderana eo anao ry Kristy.